Faly miaraba antsika rehetra izay manaraka izao fandarina izao. Ny namanao Juliana indray no miaraka aminao androany miaraka amin'ny namana Sedra. Androany tsika dia manana vahiny dia ny pasteur Mahery Zafindralambo. Faly miaraba anao namana Sedra ary faly miaraba anao ihany koa pasteur Mahery. Androany tsika dia anoy indray ilay fandaharana izay mitondra ny lohahevitra hoe Antikristy. Efa hitantsika farany teo ny tapany voalohany tamin'ny fandaharana iny Antikristy iny dia androany tsika hiditra amin'ny tapany faharoa. Fa alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa aloha dia ho fidi-pitiany namana Sedra izay voalaza tamin'ny tapany voalohany. Faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano indray izay manaraka an'izao fandaharana izao. Faly koa ny tenako Juliana miaraka aminao eto indray anatin'izao fandaharana izao dia miaraba anao koa pasteur Mahery. Arak'izay nambarany namana Juliana teo izay dia nijery tamin'ny tapany voalohany fandaharana mahakasika ny atao hoe Antikristy. Amin'ity androany ity isika dia mbola hitohy amin'izay lohahevitra izay indray ka tsara angamba alohan'ny hanoizantsika ny famelabelarana dia hovidiniko aminao ny izay nataontsika tamin'ny tapany voalohany ndresakitsika ny anarana rehetrarehetra izay ny antson'ny baiboly ny atao hoe Antikristy, ao ny bibidia, ao ny lehilahy nota. Manaraka izany tsika dia niresaka ny hoe avy aiza moa ny fiavian'ilay Antikristy hoe firenena avy aiza namoaka anazy satria arak'ilay voalazan'ny baiboly hoe ny ranomasina nanosika anazy dia misy toerana izay ny aviany izay niresantsika tao anatin'izany tapany voalohany izany. Manarak'izay tsika dia niresaka ny rafitra entiny, ny rafim-pitantanana izay entiny amehezana ny olona ataony hoe mariky ny bibidia sy ny lamina apetraky ny Illuminati izay ao anatin'ny hoe projet 2030. Androany indray tsika dia mbola anoy miresaka mahakasika an'izay lamina hoentin'ny zareo izay inona pasteur no mety anoizana amin'ny fahalalana tokony ho fantatra mahakasika an'izay rafitra hoentin'ny Antikristy izay. Faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana dia faly ihany koa miaraba anareo menada. Sotra foana amin'ny fanasana fa tena ilain'ny olona ny zavatra resantsika. Itoy izany tsika androany amin'ny tapany faharoa arak'izany fitariana izany. Ny tapany faharoa resantsika androany dia iresaka bebe kokoa indray tsika ny amin'ny momba ny hoe didy folony reto Illuminati reto satria manana didy ry zareo reto izay tanterahany hoe inona no zavatra ataony zareo ao anatin'izany satria mivory isan-taona ireo gouvernement mondial ireo mivory isan-taona amin'ny toerana na izy ao a Davos na izy ao a Stockholm amin'ny restaurant lehibe anankiray ao anatin'izany fivoriana izany no anapahana ny rafitra hitondrana nyity izao tontolo izao ity mandritra ny taona rehetra manaraka dia tapahany ao daholo ny zava-dehibe betsaka ny zavatra tapahany-drareo isaky ny fivoriana ny lamina ifehezana moa ny tena tapahany ao momba ny teknôlôjia momba ny filazam-baovao hoe inona ny vaovao omenan'ny olona satria efa fitinina daholo ny vaovao omenan'ny olona sy efa amboarina ny toe-karena sy ny vola ny momba ny ara-pahasalamana na ny medisina ary ao koa ny momba ny fivavahana. Reo zany ny tena hevitra ngeza be ifehezany an'izao tontolo izao. Fa manana didy folo mifehy azy tokoa ireto rafitra mondial ireto mondialista izay resantsika ireto na ny nouvel ordre mondial izay entina ifehezana an'izao tontolo izao. No jerentsika androany dia didy anankidimy izay ifehezana an'izao tontolo izao. Tsara ho fantatsika le izy satria miatraika amin'ny fiainantsika isan'andro izany ary mila fantatra satria misy fitaka koa ao anatiny mba hahafantarantsika hoe inona tokoa ny fitaka ao anatin'izany didy tsirairay avy izany. Ireo didy folo ireo dia hita amin'ny toerana anankiray any Georgia. Tsangam-bato be anankitelo no misy anazy any amin'io toerana io dia misoratra eo ireo didy folo ireo. Ny didy voalohany izay hojerentsika sasasasany ihany nijerentsika fa tsy hojerentsika daholo izy rehetra satria ny akabeazany mikasika ny zareo manokana fa izay mikasika ny fifehezana an'izao tontolo izao zany ny tena hoarahantsika manomboka amin'ity androany ity. Misy anankidimy izy no jerentsika dia arak'izay afitantsika azy eo no ny fotoana androany hoe avita firitsika. Raha vita moa izy dimy dia araba soa araba tsara. Ny voalohany dia hoe tazomina tsy mihoatra ny 500 millions nisan'ny olona eto ambonin'ny tany mba hifanaraka amin'ny loharano-karena na hifanaraka amin'ny natiora. Inona ny tiany lazaina? Ho tazomina 500 millions zany nisan'ny olona eto ambonin'ny tany satria
be loatra ozy izy ny olona eto ambonin'ny tany ka tsy maharaka ny loharano-karenana ny source naturel zany de mila ena ny olona zany hoe raha 8 milliards zany tsika zao a de mbola ho an'ny sorandry zareo 7 milliards 500 zay vao tratra ny tanjony zareo io andripaka zany ny tanjon'ity nouvel ordre mondial ty ary zay mihitsy le mila fantatsika satria mitsika tamin'ny farany teo hoe ny devoly ny ao ambadika devoly sy satana de tsy tonga izy raha tsy andrava amono andringa anaraka ny jaona toko 10 de be ny planina zay andropahana olona ao anatin'izany ny voalohany a planina andropahana olona de ny amin'ny alalan'ny ady zay mahatonga an'ireo ady lehibe ireo tsy fantatsika hatramin'izay fa fantatrao izy zao manompoka androany fa reo ady lehibe rehetra mandeha rahan'izao tontolo zao de efa kotrehana ao anatin'izany fivoriana isa-taona zany ny ady lehibe voalohany zao de nahafatesana olona 7 ka hatramin'ny 12 tapitrisa ny maty tamin'izany fotoana zany ny ady lehibe faharoa koa de ohatran'izay ihany a ny kotrehana mba hahafatin'ny 90 ka hatrany amin'ny 20 tapitrisa ny maty tamin'ny ady lehibe faharoa zay zany no ananganana nyty nouvel ordre mondial ty ny ady lehibe sy ny fanaparita sy ny fanandringanana olona satria rehefa ao anatin'ny chaos zao tontolo zao a amin'ny alalan'ny ady amin'ny alalan'ny fandringanana na ady io na aretina ho resantsika ny aretina rehefa avy eo de mora ny manangana olona anankiray ife satria ny resantsika tamin'ny heriny hoe ny tanjony zareo de ny anangana nyty antikristy ty zay olona ray ifehan'izao tontolo zao hitondra n'ilay nouvel ordre mondial ka ny ady rehetra nandeha lehibe hatramin'izay zany de efa nokotrehana mialoha io ananganana nyty nouvel ordre mondial ty raha tamin'ny ady lehibe voalohany mbola tsy tena nahavita azy ry zareo satria tsy tafatsangana tamin'izany lay fanjakan'ny antikristy de nezahana indray afaty bebe kokoa amin'ny ady lehibe faharoa na fitanatra any amin'ny 90 ka hatramin'ny amin'ny 20 tapitrisa ny maty de isaka ny mavita ady ry zareo a de manangana mitambatra ny firenena manangana rafitra anankiray zay eo no ananganana n'lay nouvel ordre mondial tamin'ny ady lehibe voalohany zao de ny SDN natsangana nany hoe société des nations natsangana tamin'izany fotoana zany tamin'ny ady lehibe faharoa indray rehefa kikika ny fandripalemana ny olombelona tamin'izany hoe tena be loatra fa tsy rariny zao atsangano indray ny ONU mba hanakana ny ady fa ny tena marina tsy hanakana ny ady ny tena tanjona fa hanangana ny nouvel ordre mondial ka rehefa natsangana ny ONU de tsika mahafantatra sy mahita fa tsy nisy ady voatsahatry ny ONU na voasakany ONU atreto hatramin'ny androany na ny adin'ny Russie sy Ukraine na ny adin'ny Palestine sy Israel tsy nisy ady teto ambonin'ny tany voasakan'ny ONU fa miteny fotsiny izy hatramin'izay hoe melohana ny ady satria ny tanjona de tsotra ny akaohan'izao tontolo zao anatin'ny ady ka ahatonga nyty nouvel ordre mondial ty ho tafatsangana satria rehefa kao ny olona de tsy miraharaha ny fiandrianam-pireneny tsony de ny ady ny makaohan'ny olona natsangana ary ny ONU fa tsy navity ninona de ho avy indray zao ny ady lehibe fahatelo io efa hitatsika manangasanga io izy ary ho resahantsika amin'ny manaraka eto hoe ty ady ty ve tena tonga ady lehibe fahatelo tokoa ty adiny Iran sy Amerika ity de ho porifotsika any amin'ny tsy fantatro natapany fahafiry hoe tsy maintsy tanteraka io satria efa tena voakonokonona sy voakotrika hatramin'ny ela ary efa tena efa misy rojo mihitsy na chaîne andehanany zavatra rehetra tanteraka nyty ady lehibe fahatelo ty amin'izao fotoana zao ho jerentsika any amin'ny tapany manaraka any zany fa iverinytsika zany am'le hoe atao kao zao tontolo zao ka ny akao azy indrindra de ty ady lehibe fahatelo ty satria ao anatin'ny ady lehibe fahatelo de ny ampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany no ringana ny baiboly no milaza an'izany ao amin'ny apokalypsy toko 5 andin'ny 15 de hoe ahafaty ny ampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany ho resaka io satria efa nijerena daholo tamin'ny dikateny rehetra hoe ny ampahatelon'ny Eropa ve sao de ampahatelon'ny Afrika sao de ampahatelona continent anankiray na
sehatra anankiray fa ny ampahatelo ny olona eto ambonin'ny tany mihitsy ny resahan'ny baiboly. Zany hoe raha 8 miliara zany zao ny olona eto ambonin'ny tany am'izao mahery, de 2 miliara faingoenina mahery no ripaka ao anatin'ny fotoana fohy de fohy, satria efa nyresahantsika teto foana fa adiny nukleary io ady lehibe fahatelo io. Zay zany niketrika manaraka zao ahafaty ny ampahatelo ny olona. Ny baiboly no miteny ampahatelo, ny farany tanjon'ny zareo zany de efa nyresahantsika teo hoe mbola 7 miliara 500 no aringana. Ka ny ady ty zany no anisan'ny anankiray lehibe andringanana aloha. Mandripaka koa amin'ny alalan'ny aretina, satria hitatsika hatramin'izay teo ny Covid-19 manaparitaka aretina ry zareo. De efa lasa iny ny Covid-19 be de be nyripaka sy maty tao. Fa mbola ho avy ao aorianao ary tsy janona tsony io satria ao anatin'ny fikonokononany zareo daholo zany. Efa miainga any zao am'izao fotoana zao ny antavirus, ny norovirus, ny ebola vaovao zay tena mandringana kokoa no le teo aloha sy ny maro hafa zay tsy voatanisa ao fa ho hitatsika eo moa ny fandehana fa manaparitaka aretina ry zareo ao anatin' zany fananganana ny nouvel ordre mondial zany mba handringanana ny olona. Zay ny didy voalohany, fandringanana ny olona. Ny didy manaraka faharoa de ny hoe ny fandrindrana ny fananahana, satria misy ifandraisany am'le fandringanana foana zany. Zany hoe amin'ny teny frantsay hoe ny reproduction zany de ho arindra mba hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahasamihafana. Zay le didy. Ny ao anatin'io de ny fanenana ny zaza teraka. Ao anatin'ny planina ny fandringanana mitohy daholo zany. Any Chine ohatra zao tsy mihoatra ny ray na roa ny zaza teraka ry zareo. Nisy lalàna mihitsy hoe voasazy zay nihoatra ny ray tamin'izany fotoana zany fa ankehitriny oatra ny efa anankiroa izy zay. Fandrindrana ny zaza teraka tena voizina mafy mihitsy zany zao aty Afrika, satria aty Afrika hono no tena mitombo be ny olona de tsy zakany loharano-karena tsony. Ao ihany koa ny fampiroporoboana ny LGBT na ny fanambadian'ny mitovy fananahana. De ao anatin'ilay lamina daholo zany zay atao hoe fandringanana satria tsy mampitombo ny olona ny tanjona. Ny baiboly nefa de milaza ao amin'ny Genesis 7:20 ao amin'ny anankiray tamin'ny rehefa nitsodrano any Adama sy Eva Jehova. Ny anankiray ao amin'ny Genesis 7:1 rehefa nitsodrano ny Noa ihany koa Jehova de niteny hoe maro fara sy miabetsah ary mameno ny tany ka mampanompo azy. Zany hoe ny olona zany natao hampanompo ny zavaboary fa tsy ny zavaboary amin'ny alalan'ny zavaboary indray no ifehezana ny olona. Zany hoe mivadika mihitsy am'le tenin'Andriamanitra zany ny tena tanjon'ny reto mondialiste reto. Zay ny zavatra voizina ao anatin'ity didy faharoa ty de ny fananahana. Ny didy fahatelo indray jerevantsika de ny hoe ampiraisina amin'ny fomba fiteny anankiray na langage anankiray ny olona rehetra. Io indray de efa trany aloha be tany ao anatin'ny baiboly tamin'ny andron'ny Babela, tamin'ny andron'ny Nimrôda efa nresahantsika ihany zay tamin'ny farany teo de nisy tamin'izany fotoana zany nanohatra an'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'ny tilikambo be anankiray atao hoe Babela. De rehefa nanohatra an'Andriamanitra izy de nanakororoka ny teny Andriamanitra rehefa avy eo. Ao amin'ny Apokalipsy 7:2 rehefa miresaka n'ilay bibidia zay rehefa niresahantsika tamin'ny fandarana farany teo ihany koa ty tamin'ny tapany voalohany hoe ny bibidia zay efa hitako de tahaka ny leoparda, ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Io no raisitsika le hoe ny vavan'ny liona. Ny vavan'ny liona de milaza ny Angleterre. Zany hoe ny vava moa de entina miteny. Zany hoe ny teny entina zany hoy isika de ny teny anglisy. De ao anatin'ilay didy fahatelo zay hoe ampiasa fomba fiteny anankiray ny olona rehetra fa ny tanjona de ny entina anoherana an'Andriamanitra. Zany ihany koa nitranga mahavariana fa niresaka tsika tamin'ny farany teo hoe ao amin'ny Union Européenne no hivoaka ty nouvel ordre mondial ity, izy no anosika azy. De mahavariana fa
mitovy amin'ny endriky ny rafitry babela ny rafitra nananganana ny tranon'ny Union Européenne zay fohy be ao a Bruxelles. Zany hoe lay fanahy zany efa teo foana hatramin'izay ary mbola eto izy amin'izao fotoana izao. Io fanjakana tokana io rehefa hitsangana ao amin'ny Daniel toko 7 moa no misy azy, ny 7:20 dia manao hoe izao no lazainy lay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy sy anorotoro azy. Zany hoe anerana an'izao tontolo izao ty fanjakana ty ary anorotoro sy anososy an'izao tontolo izao mihitsy ao anatin'ny contrôle, ao anatin'ny fifehezana. Efa hitantsika tamin'ny farany teo fa ny fifehezana amin'ny alalan'ilay mariky ny bibidy sy ny contrôle amin'ny alalan'ilay identifiant-ny olona na ny fanisana ny olona no entina hifehezana amin'izany fotoana izany. Ny didy hojerentsika manaraka dia ny fahaefatra. Tsongatsongaitsika ho ale izy satria zay tena mikasika antsika ihany, mikasika an'izao tontolo izao ihany no horesahantsika. Ny didy manaraka indray dia manao hoe ajaina ampitiavana ny fisainana, ny finoana globalista ary ny fombandrazana. Foanana ny lalana tery-saina mifanohatra amin'ny globalista. Inona indray ny tiany zareo lazaina amin'izany? Ny tiany lazaina amin'io dia eo misy miditra ny resaka fivavahana. Efa nitsangana ny atao hoe religion mondiale tamin'ny taona 1720 zay anangonana ny fivavahana rehetra tsy mitovy. Nampiraisina daholo ny fivavahana ny kristiana, ny boudista, ny hindoista, ny judaisme sy ny sisa. Ao anatiny ao ny silamo ho afaka hiara-iray toerana hivavaka zany ny kristiana sy ny boudista sy ny silamo sy ny hindoista sy ny sisa afaka hiaraka hivavaka ary na samy kristiana ary dia atambatra daholo ho ray amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra anankiray zay manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ao amin'ny Jaona toko 7:20 no misy ny teny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Dia io teny io zany no entina satria zay foana moa ny fomba fanaon'ny devoly tahaka ny namitahany ny Eva tamin'izany fotoana izany ny tenin'Andriamanitra ihany no nampiasaina hoe tsy ho faty akory ianareo araka ny tenin'i Jehova fa hitovy aminy ianareo. Dia tahaka an'izay foana ny famitahan'ny devoly mba ho iray ihany izy rehetra ho ampiraisina daholy ny fivavahana rehetra tsy mitovy hiaraka hivavaka. Ny teny nilazaina teo tamin'ity didy faefatra ity dia ny hoe finoana globalista. Zany hoe ajaina ampitiavana ny fisainana, ny finoana globalista ary ny fombandrazana. Ampidirina ao anatin'ity fomba fivavahany ity koa manko ny fombandrazana satria miditra ao anatiny ao daholo zany hiaraka hivavaka daholo na ny olona manaraka ny fombandrazana ara dia afaka tokony hiaraka hivavaka amin'ny kristiana, afaka tokony hiaraka hivavaka amin'ny rehetra. Zay ny tena tanjona ao anatin'le izy. Zany hoe ny rafitra globalista zany no tena tiana apetraka. Tiana ho esorina tanteraka ao anatin'ity rafitra ity, ao anatin'ity didy ity dia ny analan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fivavahana. Any ivelany ihany ohatra zao any Eropa dia efa tsy azo atao tsony mitory an'i Jesosy Kristy amin'ny olona anankiray fa azon'ny olona anankiray toriana ianao raha mitory amin'ny Jesosy satria ny ilazany azy dia hoe fanolanana na fanerena ara-panahy zany. Hoe terena izy ino an'i Jesosy Kristy. Tsy azo atao tsony zany mitory an'i Jesosy Kristy fa azon'ny olona toriana dia tena mampigadra mihitsy. Zay le rafitra globalista fa ny olona zany dia tokony malalaka amin'izay inony fa tsy tokony ho toriana hoe tokony ino an'ity izy na tokony ino andry. Dia azo toriana izy amin'izany. Zay le teny teo hoe finoana globalista sy le hoe ajaina ampitiavana ny fisainana ary foanana ny lalana tery-saina. Everina ho tery-saina zany ny olona tsy mitory afa-tsy anankiray na hoe everina ho tery-saina ny olona mampanaiky ny olona zavatra anankiray, mampanaiky ny anazy dia tsy azo atao tsony zany.
zay marafitra globalista azy zay mifanohatra tanteraka amin'ny atao hoe extrémiste satria ny baiboly de tena extrémisme zany hoe Jesosy Kristy mihitsy no extrémiste raha teny zao Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 4:12 andininy 5 hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako fa raha ty rafitra globaliste ty de tsy manaiky an'izany satria extrémiste zany hoy izy ary zany mihitsy moa Jesosy Kristy tsy misy makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy fa ny globaliste kosa de manao hoe makany am'ray daholy ny fivavahana rehetra sy ny religion rehetra. Jaona 4:5 de milaza Jesosy Kristy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Extrémisme zany ny olona extrémiste hoy zareo no miteny an'izany ka tsy ilainy zany manomboko zao fa hofanana. Ny apôstôly koa de tena extrémiste. Ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 1:5 de manao hoe rehefa nitory ny filazantsara zay nentin'ny apôstôly Paoly de nilaza hoe fa na izahay dikany na ny apôstôly azy na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay nitorianay taminareo aoka ho voaozina izy. Extrémisme daholo zany hoe ny fampianarana nentin'i Jesosy Kristy mihitsy zany de tena fampianarana olona extrémiste. Ao amin'ny Jaona 2:1 koa de rehefa nampianatra ny apôstôly Jaona de nilaza izy hoe zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy de tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana de izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona makeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana zao aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory. Ny dikany de nampianatra ny apôstôly hoe rehefa tsy mitovy amin'ny fampianaran'ny apôstôly ny entin'ny mpitarika tsy manaraka ny fampianaran'ny apôstôly tonga de aza miarahaba azy na aza mampiatrano azy akory fa izay miarahaba azy izy de iombona amin'ny ratsy ataony. Extrémisme daholo zany hoe ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly zany de mifanohatra amin'izay le rafitra globaliste zay apetraky ty nouvel ordre mondial ity. Zay zany didy faefatra zay. De hitatsika amin'izany fa tena efa mipetraky ty rafitra nouvel ordre mondial ty efa misy mandeha mialoha. Efa nitaka ny ataony tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tamin'ny nitondra ny famonjena Jesosy Kristy de Jaona mpanao batisa no nataon'ny elo lalana. Fa mangala tahaka an'izany ty nouvel ordre mondial ty efa mandeha mialoha. Efa tamin'ny 17 isika no efa tafapetraka tanteraka izany atao hoe rafitra religion mondiale izany na fivavahana lehibe zay tambatra ty amin'ny andro farany. Jerentsika ny farany de ny didy fahafito. Ny didy fahafito de zao ndray ny ao anatiny ao hoe foanana ireo mpiasa tsy mamokatra na robotisation moa no ilazandry zareo anio zany hoe ny robot am'izay no hiasa ao amin'ny teknôlôjia ndray tsika zao efa miroborobo be tanteraka zao ny IA samy teknôlôjia sy ny intelligence artificielle zany sy ny robotisation. Zany hoe ny orinasa rehetra de tsy hampiasa tsony afa-tsy robot fa esorina daholo ny mpiasa rehetra satria zay ahatonga ny vokatra betsaka no atao. Ny olona anankiray ao anatin'ny any ivelany any Amerika ohatra ny olona anankiray de mikarama $700 isan'andro. Zay ny karaman'ny olona anankiray amin'ny moyenne. Fa ny robot kosa nefany ny lany aminy amin'ny entretien sy ny hatramin'ny vidiny rehefa kajiana hatramin'ny farany de $2 isan'andro fotsiny zany hoe mahazo tombony be zany ny orinasa amin'ny mampiasa nyty robotisation ty. Ka inga Elon Musk zay tena manana orinasa be de be mamokatra zany robot zany sy ny teknôlôjia avolenta amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny intelligence artificielle zay mbola ho resahantsika misimisy foana koa any amin'ny tapany ao aoriana ao zany resaka teknôlôjia avolenta zany de tena ho foana tanteraka
tsy kelikely ny fampiasana olona rehefa kelikely eo de miteny mory zareo hoe hoaindamin'ny zena na omena vola ny olona hosolony robot fitaka nefa ny ao ambadiky zany satria hipetrapotsiny zany le olona nefa mahazo vola fa ny ao ambadiky zay de tsy maintsy manaraka ny rafitry lay gouvernement mondial izy amin'ny alalan'lay contrôle amin'ny alalan'lay fifehezana zay ny takalony ary amin'ny alalan'lay mariky ny bibidia zay ifehezana azy indrindraindrindra rehefa iresaka n'io teknôlôjia avilenta io tsika de io no ahatanteraka n'lay fanarahan'ny olona anaiky tanteraka an'ty nouvel ordre mondial ty sy ankohaka eo aminy satria tsy fidiny an'le olona tsony ny zavatra hitranga ho resantsika am'izay teknôlôjia avilenta zay fa raha ny am'izao fotoana zao misy pusy atao amin'ny olona zay afaka mibaiko ny olona amin'ny alalan'ny ati-dohana izy fa ifamatiky zay toedra raha zay lasa le masina ndray no hibaiko ny ati-dohan'ny olona de eo no atanteraka nyty teny ty hoe iankohaka eo anoloany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de zay manana zay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainany zanak'ondry zava-doza be zany hoe ny olona rehetra eto ambonin'ny tany zany de tsy anana ny anarany voasoratra ao amin'ny fiainany zanak'ondry fa ireo zay ihany kristy ihany mazava ho azy araka ny fampianarantsika foana ny filazantsara hatramin'izay no anana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainany zanak'ondry zay indray zany aloha ny momba nyty hoe didy folo ny illuminati ty hitatsika am'izany fa bomba amlevina lehibe mila fantatritsika kristianina rehetra zany mba hahafahantsika mametraka ny tongotrytsika ndray hoe inona ny tokony ataotsika moa de tsy misy afa-tsy ny fandraisana ny filazantsara foana satria romanina toko 7:7 de manao hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'ny kristy de tsy azy izy io fanahy masiny io fanahin'ny kristy io zay nanangana azy tamin'ny maty no afaka hiady am'izany resaka teknôlôjia avilenta zany io no afaka hiady amin'ny rafitry ny bibidia io no mahazanak'andriamanitra atsika araka ny romanina toko 7:7 hoe fa izay taria ny fanahan'andriamanitra no zanak'andriamanitra io no anovantsika ao anatin'ny ray mpimaso rehefa tonga jesosy kristy ka hiakatra eny am'raha ho any lanitra isika hitsena azy ao amin'ny romanina toko 7:1 manao hoe ary raha ny fanahany zay nanangana ny jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo de izay nanangana ny kristy jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahany izay mitoetra ao anatinareo dikan'izany de zao hoe ty mety maty ty de iovan'ilay tsy mety maty intsony nofo maharitra mandrakizay corps de gloire corps céleste tsy ho zakany gravité intsony fa hitsenany jesosy kristy hiakatra eny am'raha ho any lanitra ny fanahy masina zany ny zavadrehetra amitsika am'izao andro farany zao ahafahantsika miady am'izany rehetra zany ny fanahy masina no dingana fahatelo amin'ny filazantsara satria tsy maintsy mibebaka aloha tsika miala amin'ny ratsy fanao rehetra mandevina mihitsy an'izany fahotany zany sy ny fiainantsika ratsy taloha ao amin'ny batisa amin'ny ranobe amin'ny anarany jesosy kristy de mandray ny hery ny fanahy masina araka ny lazain'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina zany ny filazantsara ny toriany jesosy kristy ateraky ny rano sy ny fanany lazany azy tena ekstrémiste jesosy ka na ekstrémisme zany na inona filaza azy de izany ny famonjena filazantsara hidirana ny lanitra mandrakizay zay indray ny fandaharatsika androany amin'ny manaraka indray tsika amin'ny tapany fahatelo de mbola hianatra zavatra bebe kokoa ahitanao hoe inona ny zavatra mila ho fantatra am'izao andro farany zao misaotra antsika rehetra nahatra ny any izany fandaharana izany hatramin'ny farany ny fanahy masin'i jesosy kristy any ame fahazavasanantsika tsirairay avy mba hampitombo mandrakariva ny fahalalana de manasa antsika rehetra naraka tsy tapaka ny fandaharana zay mbola hoentiko pastera antsika rehetra eto de mirary soa antsika tsirairay avy
Iny ary misaotra antsika naharitra ny haino hatramin'ny farany an'izao fandaharana izao. Misaotra anao pasteur satria tena sokatra tokoa ny masom-panahy manoloana ny vitaka izay atolotry ny satana isan'andro. Mino fa atao anatin'izay koa dia sokatra ny masom-panahy antsika tsirairay avy. Amin'ny fandaharana manaraka indray tsika mihaona dia mandra-piona namana Juliana, mandra-piona pasteur dia samy tahin'i Jesosy Kristy tsika rehetrarehetra. Mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra indray amin'ny fandaharana manaraka. Azadino manaraka ny radio antsika 103.2 FM, eo ihany koa ny YouTube Razafindralambo Mahery, ny pejitsika Facebook Andro Farany sy ny filazantsara, ary ny site webtsika androfarany.mg izay ahitanao ny toriteny rehetra isaky ny sabotsy sy ny alahady. Veloma tompoko.